fampirantiana sy tsy fandraisaka rama mitokana avokoa ny mpiasan'ny fahasalamana manirana ny nosy. Fampiasana zaza 5 isy tsy ampy taona tandindomindoza no avin'ny zaza malagasy ampiaro ny lalàna. Olan'ny fampianarana ambony tsy voafehany mpitondra ho ny solombavambahoaka atody sondra mampandry. Misaotra hatrany manaraka ny fahitalavitry ny MBS faltafahoana aminao indray ny tenako ato anatin'ny fampalalam-bavao amin'ny takariva ny alarobia 17 ny volana marsa ny taona 2024 ity. Manolotra ny arabary tomboky lasy tomboky vavy manasanao sahady anaraka ny fotoanan'ny vavao hatramin'ny farany. Araka ny fanarahantsika tao anatin'ny lohatenim-bavao dia nitokana ary ny lanja Sorabaventy Androany ny personnel administratif na ny mpiasan'ny fahasalamana tao Mahajanga. Izy ireo moa izay mitaky ny hanatsarana ny karaman'izy ireo fa ihany koa dia mitaky ny karamany ECD izay mbola tsy voalohany fanjakany. Toy izao indrindra ary ny vavao tateriny Samy Mamonjy MBS Mahajanga. Tsy ny mpanatra ny ambaratako ambony intsony na ny PAT ny universitény Mahajanga intsony ihany koa no mitokana amin'izao fotoana izao. Fa fantelo ny fitokona eto Mahajanga dia ny personnel administratif itonivy ny fahasalamam-bahoaka eto Mahajanga amin'izao fotoana izao izay mivondrona ao anatiny atao hoe SEMPA. Mitaky izy ireo fampiakarana karamana izay fantatra fa ambany dia ambany ny marikaraman'izy ireo. Fitakina fandrony ihany koa dia fampidirana ny mpiasa-matsakana ireo ECD izay voalaza ao anatin'ny budget autonome araka nambara ihany koa mba ho lasa mpiasa-matsakana tanteraka izy ireo satria fa ela ny asa teo anivon'izany ny fahasalamana izany. Zahay ato anatin'ny personnel administratif ny ministèran'ny fahasalamam-bahoaka nefa dia mahita sy mahatsapa fa tsy mifanaraka amin'ny vidim-piainana intsony ny marikarama raisinay satria mbola tamin'ny 1960 no indisy hoentina ampiarina aminay ka tsy mifanaraka amin'ny vidim-piainana ankehitriny. Efa misy moa ny fifampiresahana hatramin'ny herintaona ny fandrafetana ny projet de décret mifixe ny régime particulier nay personnel administratif eto anivon'ny ministèran'ny fahasalamam-bahoaka nefa ela loatra ny fitazomana azy. Efa vita soni izy io teto anivon'ny ministèra araka ny fifanarahana natao fa rehefa tonga tany amin'ny fonction publique dia mikatso any atonga any amin'ny finance dia mikatso ka izany no antony fitokonana. Araka ny fantatra teto dia manerana Madagasikara ny fitokonana ka manampy ny faritra boiny. Tsy mijanona ny tolona aratsy mavaly ihany koa ny vahaolana. Manao antsoavo araka izany izy ireo ho amin'ny fanjakana malagasy mba hijery an'ity olana misy eo anivon'ny personnel administratif setry ny fahasalamam-bahoaka eto Mahajanga ity. Fa maro tokoa mantsy izay izy ireo fitokonana nandeha teto fa tsisy vavaly nankily azy fa misy manadeny izahay mba ho vava ity olana ity. Izahay dia manao antsoavo aminareo tompondraiky mpanjakana rehetra mahefa mba hiaino ny fitarainanay satria asa mpanjakana asa mbahoaka no isa saranay isanandro ka mendrika raha isitraka karama mifanaraka amin'izany izahay. Izany tompoko ny antony fitokonana eto Androany. Tsara moa ny manamarika fa ny marina dia mikatona tanteraka ny setry ny fahasalamana fa ny tonakandro kosa dia manao atao hoe service minimum amin'ny toerana izay misy azy ireo tsirairay avy izy ireo. Raha izay ary ny tany Mahajanga dia nanatanteraka fitokonana manoloana ny hôpital CHU Tanambao tao Toliara ihany koa ny mpiasan'ny fahasalamana na ny personnel administratif de la santé tany an-toerana fa ny Androany. Mitovy araka izany ny fitakiana dia ny hanatsarana ny karaman'izy ireo fa ihany koa mitaky ny karama nandritra ny volovolana izay mbola tsy voarainy ny ECD. Raha mitaky kosa ny ampidirana azy ireo mpiasa-mpanjakana ny bénévole. Saika ny mpiasan'ny fahasalamana manerana ny nosy mitsy araka izany voalaza fa misedra olana amin'izao fotoana izao. Raha nambaran'ny tompon'andraikitra moa dia tsy hijanona ny fitakiana sy ny fitokonana raha tsy misy ny vahaolana tolotry ny tompon'andraikitra amin'izany. Eo amin'izay pejy ny fahasalamana izay hatrany dia mbola miala ninona amin'ny fifampirarahana hijerena ny vahaolana azahoany ny vola tsy azo nandritra ny fisiany valanaretina COVID-19 ny taona 2024 ny mpiasan'ny fahasalamana hatramin'izao. Tsy maintsy hiamafy araka izany ny hetsika ka hiafara amin'ny fitokonam-be sy ny fitorinan'ny fanjakana izany raha tsy misy ny valiny. Ando Miaratina sy Mathieu Princy. Roa taona ty aoriana ny fanomezana baiko ireo mpiasan'ny fahasalamana tsy maintsy asa nandritra ny COVID-19 tsy mbola nahita mangirana izy ireo. Tsy mbola nandraina ariary azy avy amin'ny fanjakana kanefa nanao ny aina tsy ho zavatra nandritra ireny fotoan-tsarotra ireny. Mangony fotsiny tsy fampiny fitaovana fiarovan-tena sy ny maro hafa. Enina sy rahetsy ireo mpiasan'ny fahasalamana manerana nosy no voakasika ity fanendrena ity ary ny asa nandritra ny herintaona latsaka kely.
maro ny fitakina sy ny dingana efa natao toy ny fifampirarana samihafa saingy nandamoka avokoa fialanena sisa no atao azonany vola ka raha tsy misy valiny zany dia tsy maintsy amafy ny etsika ka efara amin'ny fitokonam-be sy ny fitoriana ny fanjakana raha nambara ny filohan'ny syndicat ny mpitsapo-panampy eto Madagasikara isan-taona dia misy karazana valana retina tonga foana rehefa miala ny tazomoka dia miditra ny kotrotro dia tonga indray ny coronavirus efa trany ambolohan'ny paramedia sy ny mpiasa ny fahasalamana rehetra ny efa nahita hoe tsy ampy ny fampitaovana tsy ampy ny fandrisika dia raha sanatriny zany ka misy valana retina tonga vaovao eto na ny coronavirus indray no miverina dia ohatrany zavatra mahazatra ihany miverina mitaka ny paramedia fa sanatriny zany ve dia ho victime na iaran-doza foana ny vahoaka malagasy dia isy sanatriny zany fahaverezana ain'olona maro be indray vokatr'izay zavatra izay patsiaza eto fa mbola tsy voaefa ny fanjakana ilay trosa nandraisana anay tamin'ireny réquisition tamin'ny taona 24 reny roa taona ty aoriana tsy andry efatra taona ho tapo zay vao hitaky fa efa miroso zany zay ao anatin'izay fifampirarahana zay ka raha tsy mivoaka zay fifampirarahana zay dia misy hetsika mafimafy ataonay mety hizara roa le izy na karazana fitokonana na karazana fitoriana eny amin'ny fitsarana aotra isan-jato aloha ny réglo raha mahakasika ny indemnité de réquisition tsy pianay mazava tsara fa tsy mitovy mihitsy natao hoe indemnité sy prime fa inina afangaro izy io mba ahafahana mandevina ilay antsoina hoe indemnité ny indemnité dia zavatra voafaritry ny lalàna fa ny prime tsy misy lalàna mamaritra mihitsy tsy maintsy omena prime ny mpiasa anankiray fa arakaraky ny fitiavan'ny mpampiasa na te hanome izy na tsy te hanome an'izany prime zany fa ny indemnité dia tsy maintsy omena satria lalàna mamaritra azy atreto tsy voavahan'ny fanjakana mihitsy ny olana maro lafy misy eto amin'ny firenena tsy vao izao fa efa maro ireo mpiasa mitaky ny volany amin'ny fanjakana milaza ho tsy mbola ny sitraka izany na piasa ny fahasalamana io na piasa amin'ny sehatra ava ny vola veny tsy misy sa ny fampiasana azy ny tsy mandeha araka ny tokony ho izy ka miteraka izao toe-javatra izao misedra olana ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Ambatondrazaka amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana nentiny ho lavitry ny mpisolo vava tsy ampy ny pitsary ka mahatonga kolokolo goavana ao amin'ity fitsarana ity izany ka manao antsoavo amahan'izay olana izay ireo mpisolo vava ny Rendrianarivony MDS Ambatondrazaka misedra olana amin'izao fotoana izao ny tribonaly ambaratonga voalohany eto Ambatondrazaka raha ny nambarany ho lavitry ny mpisolo vava ny takarivany talata lasa teo tsy ampy ny isammpitsara ka lasa trapasairanana ireo manana ady eny anivony ny fitsarana ambaratonga voalohany eto mity renivohitry ny faritra Andramangoro ity tany amboalohany raha ohatra ka mpitsara eny ny mpamoaka didy amin'izao fotoana zao dia mpitsara anankiroa sisa tsy misy afa-tsy président tribunal sy juge et juge d'instruction anankiray dia raha malala amin'izany fa volume d'affaires nyty fitsarana eto Ambatondrazaka ty nefa dia angeza ihany parke misy mpitsara efatra taloha amin'izao fotoana zao tsisy afa-tsy mpitsara anankiroa dia tsy procureur zany sy substitut anankiray manjaka arak'izany hoy izy ireo ny kolikoly raha mitoy izao tsy fampiny isammpitsara eto anivony tribonaly ambaratonga voalohany na Ambatondrazaka izao eo anatrehan'izay tsy fampiny mpitsara zay dia efa betsaka sahady ny manao kolikoly sy ny manambaka olona any amin'ny tanàna rehetra satria milaza izy ireo fa mahavita manafaingana ny raharaha ety amin'ny fitsarana izay hita fa mitarazoka ela loatra vao mivoaka ny didy eo ihany koa misy ny manambaka sahady ihany fa hoe efa very anjavona ny raharaha ary dia mitaintaina ny manandrara zany izay miandry fatratra ilay didy eo ihany koa mitodika aminao zay Andriamatoa Ministra fantatrao tsara ty fitsarana Ambatondrazaka ty fantatrao ny volume ny raharaha misy eto amin'ity fitsarana ty maheno zay fa misy mpitsara efa voatendry ho akaty Ambatondrazaka nefa dia tsy mety mandeha noho ny antony ho azy manokana nirongatra ny fampiasana zaza tsy ampitaona eto amintsika indrindra tato ato manoloana ny fahasairanana amin'ny anjady amin'ny isan'ny tokantrano sokajiana ao anatin'ny fanandevozana izany ary voarara ny lalàna Andomiaratina sy Mathieu Prince ny 720 ny zaza malagasy 5 ka hatramin'ny 17 taona no fantatra fa misehatra sahady eo amin'ny tontolon'ny asa voatery manapaka fianarana ka manampiny ireo ray aman-dreny amin'ny fitediavana vola ao an-tokantrano ny raika amin'ny 7 ireo dia ny anivon'ny tontolo ambanivohitra
raha ny tanan-dehibe ny 120 mitomboisa saika ho isan'andro ireo ankizy mangataka manao asa azona vola kely toy ny fanasana fiara varotra mandendeha misy mihitsy azy ireo ampanaovana asa tsy mifanaraka amin'ny vatany akory ary iny tera-dozy amin'ny fahasalamany atao ny fikapohana vato sy ny sisa noho ny fasahirana nalalipaka misy ankehitriny avokoa no mitarika izany ho ihany koa ny tandrevaka ataon'ny ray aman-dreny ary ny tsy fisiany fanentanana ho an'ireo ankizy sy ny fiaramonina ary ny tsy fampiarana ny lalàna misy everina ho mbola azo atao foana hatreto ny mampiasa ireo ankizy tsy ampitaona na dia fa maro izy ireo rantsana amin'joro miady amin'izany eto amintsika sokajiana ho ao anatin'ny fanandevozana nefa izany ary voarara ny lalàna maro be ny ankizy lasa any amin'ny zavatra tena tsy amin'ny zon'ny ankizy azo no atao fa zavatra hafa mihitsy dia izay zavatra izay tokony hampiarina tsika manana ministera firy ireo manana atao hoe gouvernement inona ny ataon'ny gouvernement zay le izy ampiaro le izy dia tanterao le izy hoe inona ny zon'ny ankizy manaona ny fampiarana azy fa maninona le izy manao tatotra fotsiny ve fahatraizany fampiarana an'io fa mijaly ny zaza malagasy anjara ny fitondram-panjakana no mametraka n'izay rafitra izay hoe inona ny zavatra tokony atao inona ny laharam-pahamehana inona ny programa nasa ny fitondram-panjakana raha tsika amin'ny teny izao tandomondoza ihany ny vahoaka malagasy satria miakatra isan'andro aloha ny vidim-piainana sy ny sisa ka inona zany inona ny zavatra atao mba hahafahantsika misoroka an'izay zavatra izay ireo ankizy ireo no avy ny firenena rahatra izay tandindondoza nefa izy ireo manoloana ny tsy fisi ny paikady matotra sy mazava avy amin'ny fitondram-panjakana izy ireo tokony ho modely amin'ny fampiaran-dalàna mihitsy aza no tsy mijoro ohatra anyka mitarika ny tsy fetezana maro manjavozavo tanteraka ihany koa ny fandraisana ndraikitry ny mpitondra amin'ny famahana ny olana menjady amin'ny vahoaka malagasy indrindra manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana ankehitriny ka mampirongatra izany miaingeny fotony no ahafahana manarina ny lesoka rehetra hoy ny fanazavana ka tokony hiverenana mihitsy ny fampianarana ny fahaiza-miaina ny fampahafantarana ny rehetra ny lalàna mifeny fiarahamonina ny rongatra tato ato ny leozam-pifamoivozana amoizanain'olona mihitsy ateraky ny moto nitondra fanazavana makasika ny antony mety mahatonga izany ny tompona andraikitra iray eo anivon'ny toeram-pampianarana familiana fiarakodia sy moto teny ampefilohan'ny Androany mialarana ombana sy tokatra marlahy isan-kerinandro tao anatin'ny volana vitsivitsy izay dia andrenesana lozam-pifamoivozana teraky ny kodiaran-droa foana eto andrenivohitra indrindra feny amin'ny lalany tsara saotra iny vao tamin'ny alahady lasa teo no nisy nilatrangana moizanaina tovolahy 17 taona teo ny eo teny an-toerana ity farany izy anambaran'ireo olona nanatry maso ny loza fa niara-bisikileta ka nifatratra tany amina fiara 4x4 raha tsy ahivona vao tamin'ny herinandro lasiny ihany koa no nahafatesan'ilay tovolahy 17 taona antsoina hoe Kevin nitondra kodiaran-droa teny akady-lalana ary nodomina fiara tsy mataho-dalana ihany koa ankoatra ny fisetrasetrahana sy ny fandehanana mafy noho ny fahamakana antony goavana mampirongatra ny lozam-pifamoivozana ateraky ny kodiaran-droa ihany koa ny tsy fanajana ny lalàna ny fifamoivozana ho ny nambaran'ny tompona andraikitra iray mpampianatra familiana fiarakodia sy kodiaran-droa etsy ampefiloha gambany aty dia tena any amin'ilay hoe tsy fahaizana le izy fa amin'ny ankapobeny zany izay mampiasa lalana rehetra efa mahafantatra fa le tsy fanajana n'ilay code de la route sy ny tsy fampiarana ny code de la route na kodiaran-droa na ny fiara dia zavatra anankiroa ihany tena mahatonga ny accident tsy fanajana ny code de la route sy ny resaka mpanina mekanika fandehanana mafy izay ny anankiray na ny excès de vitesse dia ny anankiray fisongonana mampidi-doza miodikodina amin'ireo daholo matetika ny lozam-pifamoivozana ny antony izany dia somary efa enjehan'ny fotoana ka efa manenjika fotoana ny atao mialoha hasoroana tsara hoe ity tompony andraikitra ity ny lozam-pifamoivozana na ho an'ny fiara izany na ho an'ny kodiaran-droa voalohany amin'izany resaka fanaran-dalàna rehefa fantatra mialoha ny zavatra le dia miezaka miala aloha amin'ny fotoana mba tsy enjikenjehana le izy mokony anankiray zany mahakasika ny kodiaran-droa matetika dia le hoe allo tsy maimaika fa tsika moto dia vetivety dia tonga
fa elana zany le fahamakana be loatra dia zay zany averiko teo le hoe mba areo le ajana tsara le code de la route indrindraindrindra ny afainganam-badia tafahoatra na ho an'ny fiara na ho an'ny kodiaran-droa zany rehefa anaty tanàna dia tokony voafetra 10 kilometatra isan'ora ny afainganam-pandeha. Dia ny anankiray eo amin'ilay fisongonana tokony ho feno fepetra amin'ny fisongonana vao misongona. Dia raha ty amin'ny resaka fampianarana mamily fiarakodia moa zany indrindraindrindra raha ohatra ny hanala fanadinana ny ankizy any amin'ny kodiaran-droa zao dia fanontaniana any hoe azo atao ve manao zigzag. Raha vao izay zany tsy azo atao manao zigzag rehefa mitondra moto, zany nefa mibetsaka indrindra dia entanina foana ihany koa zany tsika fanamafisana ny code de la route zany ny tena marina ho anao sy ho an'ny hafa. Ny tena tanjony anareo dia isorohana ny loza. Dia tsaratsara koa rehefa mahay ianao dia mbola miezaka maka foana maka an'ilay permis. Eo amin'izay lafima vao izay hatrano dia nisehoana lozam-be famoivoizana Ratsiravina teny mitetezana Andohavato Ampangabe Ambotry Manjaka ny maraina teo. Ramatoa lehibe iray tokony ho 80 taona teo araka izany no namony ainy vao ahitsaky ny fiarabe mpitatitra biriky ary simba tanteraka ny lohany. Raha ny loharanom-baovao dia nandeha mafy fiarabe io ka tsy tafiala nitetezana intsony ilay ramatoa ka izao vao ahitsaka izao matetika no ahitan-doza tahaka izao foana eo amin'ny tetezana io raha ny filazan'ny manodidina no izy ity tsy misy arofanina. Eo amin'izay vaovao tapatapan'izay dia manao antso avy ny amin'ny tokony anokafan'ny fanjakana ny sidina avy any Mayotte, La Réunion ary Comores ny mpisehatra amin'ny fizahantany any amin'ny faritra Boeny. Ny lanja sora-baventy izy ireo ary mitaraina no ny tsy fisian'ny mpizahantany tao anatin'ny 3 taona izay ka sahirana tanteraka ankehitriny. Angatan'izy ireo ihany koa ny tokony anamboarana lalam-pirenena mihazo ny tapany avaratry ny nosiny izay sipa tanteraka ny ankamaroany. Ankoatra ny resaka tsy fandriam-pahalemana dia olana ho an'ny tantsaha malagasy ankehitriny ny tsy fisian'ny tosika ho an'ny tantsaha avy amin'ny fanjakana. Vokany mizaka mitsiraniaina ny ankamaroany tantsaha malagasy eo amin'ny vidiny zezika, ny masimboly ary miara-miaina ny fiakarany vidim-bary ihany koa. Raha ho an'ny tantsaha ao amin'ny fokontany Bemasoandro moa dia nambaran'izy ireo fa hafa mihitsy ny fitondran'ny filomarika Ravalomanana. Ramano Menjanahary, Tahiriny Aina. Ity amin'ny fokontany Bemasoandro, commune Mpantokana, district Nambohitra Atrimo no misy anay amin'izao fotoana izao kilometatra vitsy miala ny commune Mahitsy na ny tanàna Mahitsy no misy anay ity. Raha ny zavatra hitanay ety an-toerana aloha zany dia hitantsika amin'izao amaintsony tanàna izao fa fambolena sy fiompiana no fivelomany ireo mponina ety an-toerana. Eo ihany koa nefa ny zavatra tsika hatray hoe isan'ny olana ho an'ny ity toerana ity ny resaka fotodrafitrasa raha tsy resaka fotsitsika ny EPP na ny sekolim-panjakana ety amin'ny ity commune ity. Zany hoe tsikatra zany hoe somary ratsiratsy avokoa ireo fotodrafitrasa ireo. Ny fantana mipetraka dia hoe akaiky any Mahitsy ity toerana ity nefa maninona ny tsy hitan'ny fanjakana izay toerana izay sy ny fotodrafitrasa arak'izay voalaza hoe sekoly manara-penitra sy ny maro hafa tahaka izany. Ny faharoa ihany koa ny zavatra tsika hatray ety an-toerana dia hoe ao anatin'ny mbola maitso avokoa ny tanimbariny ireo mponina ety an-toerana fa aleo ngamba izy ireo no anazava amintsika hoe manahoana ny fiampiainan'izy ireo amin'izao fotoana izao indrindra fa manoloana ny fiakarany ny vidim-piainana sy ny zavamisy ao an-drenivohitra amin'izao fotoana izao zay. Fambolena vary zao ny azo tamin'ity namboly vary ketsana 10 dia matin'izany ny teo anketsana 4 teo. Karaha misy an'andro 5 arivo nefa ny enina kapoaka nazo niny dia inona sisa ny ambiny eo tsy mahazo kafe siramamy tsony. Nefa n'izay enina sa 7 mianaka ny ray trano. Saratra mividim-bary ohatriny. Le mpitondra tsy mety hampidina an'ilay izy. Eo tokony mba ampidinina aloha ilay fiainana hoe mba hidina daholo ny vidim-piainana rehetrarehetra. Tsisy naharatsy ny fitondran'ny dada dia izay mba miangavy ny iverenan'ny dada ilaminanay satria na ny ankizy izy teto aminay teto voavoatsy daholo ny saram-pianarana rehetrarehetra amin'izao fotoana izao zara fa mahamery zalahy ary atao mba maso hita mihitsy izay ety ambanivohitra aty ka mba hontoanja ho fitaraina ety ambanivohitra izao tena mijaly ety tena mijaly vidim-piaina ila tsoaraka tsony ka dia izay ny mangatahanay ary nirainay ny iverenan'ny dada. Zay moa zany ny fitarainan'ny vahoaka ety amin'ity fokontany ity zany aloha eo amin'ny lafiny hoe fiainana andavanandro sy ny resaka fiakarany vidim-piainana fa isan'ny olana mampimenimena zareo ihany koa amin'izay resaka hoe fiarina izay ny resaka tsenan'omby izay isan'ny fiarin'ny mponina ety amin'ity fokontany ity fa ndao anontany ray aman-dreniny tanàna anankiray tsika aloha
anontany hoe inona marina tena zava-misy a manoloana zay resaka tsenanomby a isan'ny manahirana azy ireo izay. Ny volalaina aloha eo amin'ny mpivarotra sy ny mpividy a io dia misy rafitra amin'ny commune, misy rafitra amin'ny commune le tapahan'ny conseiller dia akana contrôle de légalité eny amin'ny district tokony ho zay no tokony ho alaina ary tokony ananana quittance ara-dalàna le izy fa eo amin'ny lafin'izay zavatra zay moa ny olona mitaraina hoe be loatra ny volalaina antsoavo araka zany no atao n'izy ireo hoan'ny tompony andraiky mpanjakana izay voakasika sy voatonona ho tokony tompony raikitra amin'izay zavatra izay satria raha ny zavatra hitana ety an-toerana dia tena sahirana ary mijaly ny mponina eo amin'ny sehatry ny fivelomana sy ny fiariana nefa mbola miampitrotraka izay zavatra izay. Eo amin'ny pejy ny fampianarana dia mbola maro ny lesika mila harena ho fanatsarana ny fampianarana eny anivon'ny Université an'Antananarivo. Raha nambarana mpampianatra iray eny anivon'ny Université ho an'ny androany nandritra ny fampahafantarana azy ireo anisan'ny olana mbola saribahana eny amin'ny Université ny mahakasika ny fitakiana ny vantsim-pianarana sy ny fitakiana maro samihafa ataon'ny mpampianatra sy ny mpandraharaha onjalalaina raha naivomanana sy tokitra marla. Antony mahatonga ny fitokonana miseho matetika eny amin'ny anjerimanontolona Antananarivo ny fitakiana ny vatsim-pianaran'ny mpianatra izay mbola tsy ahitany fanjakana vahaolana mahomby hatreto. Ambeten'ny mpianatra matetika ny hoe raha tsy mitokony izahay tsy mivoaka ny vatsim-pianaranay. Rehefa mitokana mitaka ny zony anefa izy ireo dia fisamborana sy fandefasana bomba mandatsa-dranomaso no asetry ny mpitondra izany. Fa ankoatra ny resaka vatsim-pianarana dia anisan'ny mbola olana eny amin'ny anjerimanontolona Antananarivo ihany koa ny resaka fotodrafitrasa izay efa mihasimba amin'izao fotoan'izao. Ny manara-penitra ny dradradradrain'ity fitondrana ity kanefa ny mifanohitra amin'izay no misy eny Ankatso raha nambaran'ireo mpianatra. Izay efa hitantsika foana ny resaka fahataran'ny bourse dia izay zany mba hindrasan'ny mpianatra ity hoe mba ho tomombana tsara tsy ho taratsony ny fahatongavan'ny bourse. Raha ny connexion aloha misy ny département sasany zao mandeha tsara ny connexion fa ho annay manokana ao amin'ny ex aloha zany dia mbola tsy nahita hoe nisy connexion mandeha tsara tsy dia mahafa-po ny connexion zany. Ny salle misy mitete rehefa avy ny orana ny table banc misy efa simba be. Mba fangatanay zany hoe mba mandeha ara-potoana tsara daholo ny ohatra hoe famoahana amin'ny bourse mba milamina tsara le izy fa tsisy hoe sasany tokony hoe hiaraka azo dia sasany mahazo sasany mbola miandry alohany miandry fandamina manaraka andray fa tonga mba hoe mandeha milamina tsara zany le izy. Ohatra le tamin'ilay farany iny zao ny resaka digitalisation sy ny tariny efa misy ny ankizy taraiky taty mihitsy tamin'ny fanaovana an'iny. Tsy ny mpianatra ihany no manao fitokonana eny amin'ny anjerimanontolona Antananarivo fa ao ihany koa ny mpampianatra mpikaroka mpampianatra ary ny mpandraharaha. Azo atao ny misoroka ireny fitokonana ireny raha mazava sy milamina tsara ny fitantanana ara-bola misy eo anivon'ny anjerimanontolo izay tena mila fanatsarana amin'izao. Tsy azo lavina manko fa saika menga avy amin'ny olana ara-bola avokoa no mahatonga ireny korotana ireny. Raha iteny fanatsarana koa dia amin'ny fitantanana mazava loatra ny fitantanana ara-bola. Manaraka izay ihany koa ny fitantanana andreo ressources humaines ary fitantanana indrindrandrindra andreo ara-materialy raha mahitsika ohatra amin'ny ankapobeny raha vao miankina aty amin'ny Université Antananarivo tsika dia trano antitra no hitantsika ety. Ny fitantanana ara-bola efa noteneniko teo mba makany amin'ny hoe fandaniana prioritaire no atao dia mampalaza ny ety ary afantarana ny ety ny hoe grevy. Misy olana fototra zany ao tsy voavahan' izay ny fandimby. Andriakina ny fampandrosoana ny firenena ny fanabeazana ny tanora ka tokony ataon'ny fanjakana lahara-pahameana ny fampandehanana izany. Tontosa androany moa ny fampahafantarana ireo kandida ho fidiana ho filohan'ny Université an'Antananarivo izay hiasa mandritra ny 3 taona. Anisan'ny mbola niverina androtsaka ny filohamperinasa ny profesora Mamy Ravelmanana, ifanandrina aminy kosa ny profesora Rivo Arsan Randriana Solo. Anisan'ny firenena miaina ao anatin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro isika eto Madagasikara. Maro ny voka-dratsy mety ho ateraka izany eo amin'ny fiainana andavanandro. Nambarany teo anivon'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro androany fa ina isy fiakarany iray fa 5 degré Celsius ny maripana eto amintsika amin'ny taona 34 raha tsy misy ny fiapetra efehezana izany. Izay fiovavan'ny toetry ny andro izay mialy rary nombana tokitra marla. Nahitana fiakarany avokoa ny maripana manerana ireo faritra rehetra eto Madagasikara ary tao anatin'ny 30 ka hatramin'ny 50 taona teo no efa nisy ny fiovaovan'ny toetrandro teto amintsika. Misy eo amin'ny endriny maro izay fiovaovana izay raha tsy laza fa tsy ny fahataran'ny fotoana fiavian'ny orana tamin'ity fotoam-pahavaratra ity.
raha manomboka ny volana oktobra ny fotoanany orana. Tamin'ny volana janoary teo isika vao niaina tao anatin'izany vanim-potoana ny fahavaratra izany. Ankoatran'ny lafiny ara-pahasalamana, nisy fiantraikany eo amin'ny tontolon'ny fambolena izay fiovaovan'ny toetry ny andro izay. Velotaraina avokoa ireo tantsaha noho ny tsy fahampian'ny orana. Ny any amin'ny faritra atsimo nosy ny Azamoa dia mbola mizaka izany tsy fahampian'ny orana izany hatramin'izao. Raha tsy misy ny fepetra raisina ina hiakatra 5 degré Celsius ny maripana eto amintsika amin'ny taona 2024 araka ny nambarany teo anivon'ny sampandraharaha mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Mety amin'ny 30 manodidina any dia hatratratsika eto Madagasikara manokana izany fikaran'ny hafanana 5 degré Celsius mihoatra ny taona tany aloha zany raha ohatra ka tsy misy ny ezaka matotra sy mirindra ary goavana ataony maneran-tany mikasika ny fiovan'ny toetrandro. Fa izany maripana zany dia hitantsika fa misy vanim-potoana izay misy hafanana mihoapapana. Ohatra hitantsika ny faritra atsimo andrefana rehefa miato ny orana na rehefa vanim-potoana mafana sy vanim-potoana ny orana. Ohatr'izao dia lasa mitranga matetika zany ireny trangana toetrandro mahery vaika ireny ohatran'ny hoe ny hafanana mihoapapana fa manaraka an'izany ihany koa ny rotsakorana mirotsaka be amin'ny fotoana fohy tokony rotsakorana tokony latsaka ao anatina 2 volana milatsaka ao anatina herinandro monja ary hitantsika ny fikorotanan'ny rotsakorana iny tamin'ity vanim-potoana ity hoe tapany voalohan'ny vanim-potoana fahavaratra tsisy orana mihitsy tsy ampy ny orana avy eo tonga dia nirotsaka be izy ny janoary febroary ary tambatra daholo koa ny rivo-doza sy ny tranga mahery vaika. Misy fiantraikany amin'ny vatana fahasalamana ny fiovaovan'izay hafanana izay ohatra na ny toetrandro ka ny olona marefo ny zokiolona ny ankizy madinika ny bevoka ny manana aretina manokana indrindra amin'ny fitaovam-pisefoana dia ireo ny tena marefo indrindra amin'izay hoe toetrandro mahery vaika mety mitranga izay tranga mahery vaika izay vao mainka miampy amin'izay ny mety hoe fahalotin'ny rivotra an-tanàn-dehibe dia manampitrotraka an'izay. Ankoatra ny fikajiana ny tontolo iainana, ny fambolekazo no vahaolana tokana ahafahana miady amin'izay fiovaovan'ny toetry ny andro izay. Miara-mientana amin'ny hoezaka ireo firenena maneran-tany ahazona vokatra tsara araka ny nambarany ity teknisianina ity hatrany. Tena azontsika atao amin'ny fampianana izy io dia ny fambolena hazo. Hazo ihany no afaka misontona ny entina mangejana hafanan'ny tany izay efa eny anabakabaka eny. Satria ny entina mangejana hafanan'ny tany eny anabakabaka aman-jato taona ny voalevony. Tandotonana ny tontolo iainana efa nataontsika tao anatin'ny 30 taona farany, 50 taona farany dia tsy ho afaka mihitsy raha tsy asorintsika tao zany hoe ny azontsika atao zany analefahana ny mety fiakaran'ny hafanan'ny tany satria ny fiovan'ny toetrandro efa misy ary tsy maintsy mbola hisy hatramin'ny taona ho avy fa ny azontsika atao dia hoe manalefaka azy. Nangalazaina androany moa ny andro maneran-tany ho an'ny sampandraharaha famantarana ny mety ho toetry ny andro. Nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ihany koa ny tranonkala-pifandraisana vaovao fampiasa amin'ny finday an'ny Meteo Madagasikara. Eo amin'ny maresaka iray sampirenena dia mitombo androamanalina ny fahavoazana ao Ukraine hatramin'ny androany. Mitohy ny ady ary betsaka ny fototra-afotrasa simba any an-toerana noho ny zera-bomba ataon'ny Rosia. Tsy lazainy intsony ny namony ainy sy ny naratra. Manenjana ny sazy ho an'ny Rosia hatrany kosa ny firenena tandrefana miaraka amin'ny Amerikanina Nzava-Ndremahefa sy Andry Rakotomalala. Igadona ao Bruxelles androany ny filoha Amerikanina Joe Biden ifampiresaka sy hitafa amin'ireo mpiara-miasa aminy hatohan'ny vondrona Eoropeanina ny G7 ary ny OTAN manoloana indrindra ny adiny Ukraine sy Rosia. Azo heverina fa hivoaka mandritra izany indray ny sazy vaovao an'ny Rosia ho ny loharano-baovao any an-toerana. I Rosia izay efa saika manameloka azy avokoa ny akamaroan'ireo firenena maro any Eropa. Raha ho an'ny sehatra ny fivezivezena sy ny fitaterana ohatra dia voaterina lefa ny ala sasatra mandritra ny fotoana tsy voavetra avokoa ny 500 ireo mpiasa ao amin'ny seranam-piaramanidina lehibe iray ao Rosia no ny sazy mianjady amin'ny kompania mpitaterana nabakabaka Rosianina ka tsy afaka misidana ny abakabaka ny firenena maro. Hatramin'ny androany mbola mitoa ny fanafiana ataon'ny Rosia ao Ukraine. Mitombo androamanalina ny fahavoazana, ny fahasimbana fototra-afotrasa ary ny famoizana ain'olona. No tanterahina androany ny fisaonana teo amin'ny mpikatroka tiky Madagasikara tao amin'ny fokontany Bemasoandro ao amin'ny distrika Anambohidratrimo solo tena ihany no nantsona hiatrika ny fivoriana mba handray ny toromarika avy amin'ny birao foibeny Antoko ny solombavam-bahoaka no sady sekretera jeneraly faharoa ny Antoko tiky Madagasikara Mamra Benirina no nitarika ny fisaonana. Ramano Menjana sy Tahirina aina. Teboka telo no notsindrina sy afatra napetraka ny solombavam-bahoaka Mamra Benirina no sady sekretera jeneraly faharoa ny Antoko tiky Madagasikara
ho an'ny mpikatroka tima sy ny solotena avy ao amin'ny fokotany be masoandro avaratra ao anatin'ny kominina mpanotokana distrikana Ambohidratrimo androany. Ny teboka voalohany dia mahakasika ny fifidianana ka isan'ny nanomezan'ny toromarika mahakasika ny tokony anaraha-maso ny lisy mpifidianana eny anivon'ny fokotany. Ny teboka faharoa dia ny fiomanana androbaka fahefana ara-demokratika. Io ilay fifidianana izay ho avy amin'ny taona 2024 araka ny voasoratra ny lalam-pandrenana. Miomantsika miverina amin'ny fitondrana mandray fitantanana amin'ny firenena hatrany fotony ka hatrany amin'ny faratapony ary manohy ny asa izay tapaka tsy fidiny tamin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2024. Raha ny tena marina moa zany miverina any ambanin'ny aotra mihitsy ny miainga efa tsy vitsy hoe manohy fotsiny. Faharoa nampitaina ny afatra hoe na tiatsika na sy tiatsika ho avy ny fifidianana na roviana na roviana. Betsaka ny resaka mandeha manodidina ny fifidianana ny amin'ny afahana manatsara ny fitantanana ny fifidianana ny amin'ny fangatahana sy ny fiezahana hanana fifidianana mangarahara. Fa tsy isy zany raha tsy samy miomana ny rehetrarehetra. Miainga ny fotony ihany koa amin'ny alalan'ny fametrahana rafitra isa-pokotany manara-maso ny lisitry ny fifidianana, ny fanomanana rehetrarehetra ary ny fanatanterahana ny fifidianana rehefa tonga zany fotoana zany. Asa mitoy io fa tsy hoe asa mandritry ny propaganda fotsiny na asa mandritry ny enim-bolana farany fotsiny fa asa mitoy mandava-taona io ary ny entanina ny mpikambana timma mba ho mavitrika amin'ny fanatanterahana ny oasy io eny anivon'ny tanàna ny tsirairay avy. Manamarika ny 20 taonany Jorony amin'ny mahantoko politika azy ny antokotiko i Madagasikara amin'ny ity taona 2024 ity. Teboka fahatelo napetraka ho an'ireo mpikatroka arak'izany ny fiomanana sahady amin'ny fiatrena ny fanamariana izany. Nampifohy indray ny amponay ny fionana tahaka izao hoy ireo mpikatroka. Zava-dehibe tokoa ny fampiresana sy ny fampidiniana mba hisiany ny fanavaozana sy famerenana indray ny firenena indrindra fa ny fanavotana ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fahantrana lalina izao. Sehatra iray anisan'ny ahitana fitokonana matetika ny sehatra ny fampianarana ambony. Ary raha ny zava-misy no jerena dia tsy voafeny mpitondra ny mahakasika ity sehatra ity ho nambarany solombavam-bahoaka sady mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolona Antananarivo Totosoa Andriamampandry. Tsy manana vahaolana madipaika ialana amin'ity olana ity raha ny fitondram-panjakana amin'izao hohatrany izy. Onjalalaina Ranaivomanana sy Tokotry Marla. Saika miroso amin'ny fanaovana fitakiana ny vatsim-pianarana avokoa ny ankamaroan'ny mpianatra eny anivon'ny anjerimanontolo manerana ny nosy. Voatsela akory izay no nanao izany fitakiana izany ny mpianatra teny Votovorona, ny teny Akatso ary tamin'ity herinandro ity dia ny mpianatra ny oniversite any Mahajanga no nanao izany. Tsy manana paikady mahomby mahakasika ny fizarana ny vatsim-pianarana amin'ny ministera voakasika izany ka tsy mahagaga raha Mseolany Tatoato ireny fitokonana ireny. Vatsim-pianarana mbolana maro hatrany no takian'ny mpianatra rehefa manao fitokonana izy ireo. Misy mihitsy azy ireo vatsim-pianarana efa tokony tamin'ny taona 2024 no tokony nisitrahan'ny mpianatra saingy mbola hanaovana fitakiana ny hanomezana azy hatramin'izao. Ataon'ity fitondrany ity anjorom-bala tanteraka ny sehatry ny fampianarana hoy ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny anarany Antokotima teny Amboriboritany fahenina. Any amin'ny fanamboarana foto-drafitrasa tsy lahara-pamehana sy ny fanaovana fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana no maharevo mpitondra amin'izao. Tsy voafehy daholo zany rehetra na ny sosialy io na ny toe-karena io na ny politika io anisan'izany ny fampianarana zany amin'izao fotoana izao. Ary za zany dia tena hoe contre tsy manaiky mihitsy hoe ny mpianatra samborina atroahana lacrymogène zanatsika iombolana angereny ho avin'ity fireneny ity. Ary za efa ela no nangataka an'izay hoe ny firim-piainana efa miakatra ny karama ny mpiasa tsy miakatra na any privé io na ty amin'ny mpiasa mpanjakana io bourse io efa 4 taona io foana le bourse tsy mahavita boky anankiray koa reo dia mba ampiakary reo fa tena sahirana ny mpianatra. Zavatra hafa ary vita atao iza daholo reny volamena sy ny abois de rose aondrana atsokosoko reny mba ataovy ara-dalàna reny dia ny vola azo avy amin'ireny ohatra mba atao hanampiana ny bourse amin'ny mpianatra ataovy lara-pamehana zany. Fa rehefa nono reo tsy manana boky reo no avin'ity fireneny ity iny ary ny fianarana anjary. Manampy ny mpianatra amin'ny fiatraina ny fianarana ny vatsim-pianarana sy ny fampitaovana nefa atao hodiny mpitondra tsirarahiny izany. Raha tena mitsinjo ny mpianatra tokoa ity fitondrany ity dia tsy tokony andro fitokonana lava vao alalany meny vatsim-pianarana izay zon'ny mpianatra tanteraka ny misitraka izany.
resaka isan'ny fanana andritra ny fandarana miara-mamonja ho an'ny androany makasika indrindra ny fanondranana tsy ara-drariny sy antsokosoko ny harem-pirenena ataony fitondrana amin'izao eo ihany koa ny fitakiana ataony mpiasa saika manerana Madagasikara fa indrindra ny teritery ataony fitondram-panjakana amin'ny mpanohitra izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna amin'ny fehizany mamintana amintsika ny andindiny izay ary avitra solondraibe sy manora Ndray Malala. Nanitsy ny resaka mikasika ny fanondranana ny harem-pirenena izay mivoaka gabraraka ny tsisy tany Madagasikara ny mpandraharaha iray androany. Raha ireo mpiasan'ny milina miasa eny amin'ny seranana hoy izy, tsy tokony misy ny harena tafavoaka tsokosoko tahaka ireny. Matetika ny fanaparam-pahefana amin'ny fahafantarana olona ambony no antony voalohany mahatonga ny fanondranana tsokosoko eto amintsika. Isan'ny tena ny antombo izany tamin'ity fitondrana misy ity. Ny anjaran'ny ministeran'ny milina aloha dia ny manao taratasy ara-dalàna andianany reto harena kibony tany reto amerenana ny vola tokony sahaza ho vidin'ilay izy zay no anjarany fa anjaran'ny prime ministre zay tompony andraikitra amin'ny sécurité miaro ny frontière anjaran'ny ministeran'ny finance amin'ny département douane miaro an'le fraude fiscale amin'ny polisy ny vato misy zandary ny vato misy police de l'air de frontière zany rehetrarehetra zany miambina an'ilay izy fa zao io fa mivoaka foana l'izy satria maninona zao angeny tena le resaka kolokolo mantsy eto angeny Bianco misy titre fa mahagaga dia zao Bianco io tsy manao ny asany araka ny tokony ho izy io fa Bianco ngamba ny tokony andefasana Bianco bis ijerindray fa maninona izy tsy nitraité an'ity misy douane efa resahan'ny olona andefa vato zay dia efa resahan'le douanier ahafahany ifanarahana mila entitra ny fanjakana mila entitra ny ministera minina manao an'ireo. Efa hitany baribarina andritra ny teteza mita ny taona 2024 ny fatahoran'ny filoha Andry Rajoelina ny filoha Marc Ravalomanana izay manana ny maha-izy azy no sady ray aman-dreny lehibe eto amin'ny firenena amin'ny resaka politika. Nataony lalàna amin'ny feny mpanohatra tamin'izany kanefa tsy ampiarina akory fa diranovana tanteraka ny fitondrana misy ankehitriny. Ny resaka lalàna 2011-013 nampandany izany ny filoham-pirenena ankehitriny raha mbola filohan'ny teteza mita avy nanonga-panjakana izy tamin'izany fotoana. Nanahoana le fampiarana azy? Zay le nodina mitapy, zay le nodina fanina satria tsara ho fantatry ny vahoaka fa Andriamatoa Rajoelina sy ny mpanao lalàna sy ny mpahay lalàna ary ny mpanaradia azy tamin'izany fotoana nanapandany io nanaovany izany anefa tsara ho fantatry ny vahoaka ny antony nametrahany izany dia nieritreritra izy fa tsy ho lany filoham-pirenena izany fa mety Andriamatoa Ravalomanana zay fantany fa adversera matanjaka manana ny maha-izy azy raha misehatra politika no resahana tena mbamboariny ifanaraka tsara tamin'ny zay mapety azy le lalàna 2011-013 satria izy nefa niomana hipetraka eo amin'izany fanoherana izany tsy zay nefa ny zava-misy fa nandeha ny fikafika rehetra nandeha ny alabato nandeha ny fandrendrena saim-bahoaka dia io izy tonga eo amin'ny toerana eo tapitra ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany hoaranao rehefa avy eo taky ny mahazatra ny Global News aorin'izay kosa no anarantsika ny horonan-tsary des vacances en enfer mametraka ny veloma mandra-pitafy ary tomboky lasy tomboky vavy.